Sambany tato amin'ny tantaran'ny Federasiona Madagasikara avaratra no nisy ny fianamben'ny mpianatry ny anjerimanontolo sy ny kilasy famaranana raha nambarany filohan'ny Federasiona Madagasikara avaratra izay nankasitrany izao hetsika lehibe ary nambarany ihany koa fa hanova ireo mpianatra tsy advantista mba ho lasa advantista no anisan'ny tanjony kendrena amin'ity fianana ity izay indesigny amolavolagna sy ampahirezigny ireo mpianatra advantista no sedra maro izay lalovan'izy ireo agny amin'ny anjerimanontolo. Olombelona ary hitory ny filazantsaran'ny famonjena. Zay zany any no iraka. Atonga ny membra ao anatin'ny PCM hijoro vavolombelona. Ny loha hevitra izay nofidin'ny tompon'andraikitra moa dia ny Daniel toko 7 ny andiny 70 dia hetsika mikely ny anova reo mpianatry ny université tsy advantista. Voambara fa tanjona roa lehibe no kendrena amin'ity fihaonan'ny mpianatra eo amin'ny anjerimanontolo sy ny kilasy famaranana ity na ny réseau izay natao teto Antsirana nandritra ny 3 andro raha nambaran'ny filohan'ny réseau fédéral Jozara Brino dia ny orientation spirituelle sy ny orientation intellectuelle. Fantatra ihany koa fa mafy ny ady izay atrehan'ireo mpianatra advantista eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny resaka ara-pagnahy sy ny ara-tsaigny. Izany indrindra no isan'ny tanjona amin'ity fihaonana ity ho izy. Ya, araka ny fanampanantenaigny hatrizay moa zegny misy tanjona roy maventy dia ny ataontsika hoe orientation spirituelle sy ny orientation intellectuelle. Ny zava-misy moa zegny miady mafy ny mpianatra eny amin'ny université mikasika izay ara-pagnahy zay zegny anisany amezagna angovo ireo ary eo ihany koa ny mikasika ny ara-tsaigny mba ahafandreo zegny magnamafy hatrany ny choix zay efa ataondreo ary zay indrindra no anomboagna ity formation ity ny amin'ny folakandra ino raha atao rehefa afaka baka ary mandritra ny fianarana eny amin'ny université mba ahitambokatra zegny atao ny ka ny atonga ireo mpianatra ireo ho afaka melon-tegna tsy ankindoha amin'ny hafa no andrasana aory an'ity fiofanana ity. Izany indrindra no antony nanomboagna ity fiofanana ity amin'ny loha hevitra hoe inona no ataoko rehefa mahavita fianarana. Zavatra ambesagna dia ity hoe ny mpianatra jiaby izay misitrika ity formation ity afaran'izy ity dia afaka tsara miatriky ny fianarana anazy ary tsy vitan'izegny fofa afaka mamelon-tegna izy na afaka miatriky fiainana ankoatran'izegny fa vitana fianarana. Inona no ataoko rehefa lehibe aho na rehefa afaka baka? Ny tanora sy ny setry ny asa, ny sabata sy ny fianarana, ny sabata sy ny asa, ny fomba fianarana mahomby. Io no isany nanofanana ireo mpianatra ireo nandritra ny 3 andro izay natomboka ny 17 hatramin'ny alahady fa 15 ny volana Jona 20 sy 2024 teto atapy-tanànan'ny Antsiranana. Ny pejiny sosialy no andehano isika ny fampalambavao amin'ity anio ity. Dia ny hetsika izay karakarainy AMW sy ny association Sameva eto Antsiranana. Miaratsy ny tontolo iainana ankehitriny noho ny fiparitan'ireo loto maro samihafa. Anisan'izany fiparitan'ireo serviette hygiénique GT izay ampiasain'ireo vehivavy izay tratra ny fadim-bolana na en règle. Raha ny kajy nataon'ireo avy amin'ny association Sameva Antsiranana dia mampiasa serviette 3 farafakely ny vehivavy ao anatin'ny indray andro rehefa tratra ny fadim-bolana. Ka ny fampiasana ny serviette hygiénique lavable économique no vahaolana afagna misoroka ny fiparitan'ireo loto amin'ny alalan'ny fiparitana ity serviette hygiénique ireny. Jiaby amin-drano amin'ny université eto mampiasa serviette GT io mba imaginentsika hoe firy fibone isaka firy kilo firy tonne isambola mba ialana am'izay zany sady zareo amin'ny tany manokana zay rehefa tsy mampiasa AGT le raha tsy lavadraka izy mbala alevandromitsika aty. Aitsika zao Tananarivo zany efa ialana fa misy fotoagna maromaro zareo fa nampiasa zo. Dia zo amin'izay zany izy io zany zay ny mahatonga zay eto zany mba andeha hagnentana antsika jiaby mba hampiasa io serviette lavable io zegny mba ahafahantsika zany izy io zany tsy mandany vola satria azy koa serviette GT zany
ampiasaintsika isam-bola mahotry ny volalany. Dia aveo koa izy zany mba tsy hiparitaka eraka tany jiaby eny sady mandoto tontolo iaigna. Izany indrindra no antony natonga ireo mpikambana ao amin'ny AMW na ny Association des Malagasy à Wuhan en Chine nanolotra serviette hygiénique lavable économique izay fiara-miasa amin'ny association Sameva mpamokatra izany, izay natao mba hoentigny anabe ireo vehivavy mba ahafahana izy ireo tsy hanaparitaka ny serviette izay avy nampiasainy. Ka ny mpianatra médecine sy paramède ao amin'ny université ny Antsiranana no nisitraka izany ny zoma lasa teo. Et c'est juste qu'on veut faire quelque chose pour la société. D'ailleurs, c'est ça ce que tout le monde doit faire, c'est d'agir pour le bien de notre communauté. Et c'est ça ce qu'on fait ici. On va distribuer des petites choses. Ce sont des petites choses, mais il ne faut pas regarder à cette dimension-là. Mais il faut regarder notre cœur avec pleine volonté pour partager donc ces choses pour vous. Je pense que je m'arrête là, je vais donner... Betsaka ireo mampiasa sy efa nahazo tombotsoa amin'ny alalan'ny fampiasagna ity serviette ity, noho izy azo ampiasaigna mandritra ny telo taogno amin'ny maha lavable sy écologique azy. Ka agnentigna ireo namany ampiasa ity serviette hygiénique lavable écologique ity no isan'ny andrasagna amin'ireo mpianatra izay efa nisitraka izany. Miriagnanez anareo zany afara mampiasa izy io tsy raha hoe mampiasa fa isolon-tegna izay mizara amin'ny hafa noho ny hoe tombotsoa azontsika aminany. Ino avy ny tombotsoa mety azontsika aminany io? Nagnino antsika hisafidy serviette lavable? Karakory fandeha tontolo iaignatsika zio? Tsy mahita antsika maloto. Ampia maloto koa miaraka amin'ny serviette aboariagna ary vao maika mitombo. Igny zegny le ino avantage ny serviette lavable? Izy hygiénique sady écologique. Miaro ny tontolo iaigna. Atsika fomba fagnapitana le ty zegny insert ty le support fagnapitana le insert amin'ny support zegny atao karaha ty. Fahitanareo misy place agnabo ndraiky ambany atao ampidirigny moramora mahazo karaha io azika ty zegny. Io zegny izy koa araiky fampiasainao le insert. Izy koa zegny mpiasa roa anao dirinao koa araiky ty. Telo mety jusqu'à telo na efatra. Tsapa ny faliagnan'ireo mpianatra amin'ny fampiasagna ity serviette ity raha ny fagnazavana izy ireo. Izy mampiasa serviette lavable izy miaro amin'ny tontolo iaigna. Hitantsika zao fa maloto any feno serviette ajete aby regny. Ke atsika zegny tokony ampiasa lamba. Avô amizay zegny lamba ty zegny mahatrika éponge etika zay tsy agnaraka misika fanjavatsika. Fôtony atsika magnano ajete io niany mampiasa raiky demi-journée fa magnaratsika. Amaray mampiasa izy koa azon'izany varina koa. Ka zegny maromaro zegny serviette aviatsika dia regny zegny mitafiloko. Tsy basy ny serviette maloto koa fa ilitsika mandeha hany ka maloto koa izy manjary mitafiloko koa mavena arety hafa. Ny fizaragna ny serviette hygiénique lavable écologique tamin'ireo mpianatra médecine sy paramède ao amin'ny université ny Antsiranana no faefatra sady farany tamin'ny hetsiky izay nataony AMW tamin'ity taogno 2024 sy 2025 ity. Vehivavy 700 eto tapitanany Antsiranana no efa nisitraka izany memempogna ankehitriny. Dia ireo vehivavy voafonja, ireo vehivavy handicap mental et physique, ny mpianatra vehivavy ao amin'ny FLSH ary ny médecine sy ny paramède ao amin'ny université ny Antsiranana. Tanteraka izany noho ny fiara-miasan'ny AMW sy ny association Sameva izay mpamokatra ny serviette hygiénique lavable écologique eto Antsiranana. Igny koa tompoko lasy tompoko vavy no azo narosanao tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nagnaraka hatramin'ny farany koa dia magnome fotoagnanao ho amin'ny magnaraka indray. Veloma tompoko.